Azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Libérator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur. Chanel Maison de Beauté. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Moustat. Inari toko klasy toko vavy. Iaraka aminay indray atao anatin'ity fandarana l'invité du jour eto amin'ny Reality TV Madagascar. Ity ovaintsika ho amin'izao alzao pasteur Lazasoa rakotonanay izay ben'ny tanàna eo anivon'ny commune ambanivohitry Ambohitra Biby no fantatritsika ihany koa amin'ny mpitandrina mpitondra fiangonana azy sy filohan'ny sampana tanora kristiana ao amin'ny sinotrapartany Antananarivo Avaradrano. Miarabanao monsieur le maire ary manasanao androso anaty efitra mari. Miarabanao tompoko ary misotranao nanaiky nasainy fandarana l'invité du jour amin'ity alina ity misy kaskety vitsivitsy anankiroa no anasananao ny tena zava-dehibe aloha dia amin'ny mahaben'ny tanànanao satria miresaka ben'ny tanàna dia sokajiana ho mpanao politika ihany koa ianao ny fampandrosoana eny amin'ny tontolon'ny fondrom-okapatra sy ndram-pahefana zany fa eo ihany koa amin'ny mpitandrina FCK manao mpiampahankelo resantsika any amin'ny faraparany any fa dia misoranao tompoka nanaiky nasainy fandarana amin'ity alina ity. Entompoko dia faly miarabanao Gasikara faly mifankahita aminao indray satria tsy voalohany antsika amin'ny raha lany fa niaona teto amin'ity plateau ity dia miarabany ihany koa ny teknisianina rehetra mamela iaraba manokana ny vahoakan'ny commune Ambohitra Biby izay za moa zany tompona andraikitra voalohany ao miraha soa antsika rehetra vahoakan'ny commune Ambohitra Biby miaraba manokana nareo mpanolotsaina ao anivy zany commune zany miaraba ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny commune Ambohitra Biby ary mamela iaraba manokana ny ankohonako dia mba iaraba manokana ny zafikelyko i Matiasy le saotra-ndrindra tomboka amin'ny fanasana. Mankasitraka indrindra ary anaovana kompatanana zany tsika rehetra ao anatin'izany fiarabana izany ataoko toy ny tsitradritra siaritra ihany raha sitraka ao resaka zafikely ianao ndao mba tsara ihany fantarin'ny olona angamany hoe iza mariny ty vahintsika ty araka ny nambarako teo raim-pianakaviana mazava ho azy ary manambady mafinaritra satria dia mpitandrina mitovy aminao ihany koa pasteur zany ny vadinao ary amin'ny alady zao zany hoe ny faharoambinifolo ny volana maritra ity zany hoe amin'ny lahady dia ho apetraka ao anatin'ny fitandremana Ambotsin'ny Manga izy ndray zany no hitandrina ao amin'io fitandremana io manomboka amin'ny alady izao ka dia anaovana kompatanana ihany koa ianao pasteur engany mba hijery antsika izy any tokantrano amin'ity alina ity mety efa manomakomana zay fandraisan-tanana azy ao amin'ny alady izao mazava ho azy vehivavy zany no vadiny pasteur Laza aloha io ko sy maintsy précisena kely fa ndray manahirana ihany fivoaran'ny zavatra misy eto amintsika raim-pianakaviana niteraka telo ary araka ny nambara teo dia manana zafikely ray ianao i Matiasy dimapolo taona ny lehilahy ankehitriny ary mbola ao anatin'ny fahatondrana etsiriny ihany zany satria tena zava-dehibe zay ngamba mety hoe mahakasika ny ankohonana tsy matsitridia kely amin'ny ataontsika hoe mpitandrina anao arak'izany dia pasteur ianao mpitandrina FCK eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara hatrany amin'ny taona 770 vo 20 taona monja ianao dia efa nitondra fiangonana hitantsika amin'izany miavaka satria mbola azo iverina fa hoe vitsy ihany ngamba no tonga amin'izany atao hoe mitandrina fiangonana amin'ny taona 20 taona izany mitondra fitandremana lehibe ankehitriny moa dia mpitandrina ao amin'ny FCK Ambohitra Biby Ambodifahitra Martyr Ambodifahitra Martyr ianao zany ankehitriny lalana efa flo
ny sabrao efa brao ny sinodam-paritana tana arivony mamy vaovao brao tamin'izany fotoana andro zany ngamana fa ny ankehitriny ianao no filohan'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny sinodam-paritany Antananarivo avaradrano zay a no sady filoha lefitra amin'ny fanindry-andalana amin'izay moa filoha lefitry ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny fobe FJKM zay ngamany no ataontsika hoe andraikitra izay tsy maintsy raisina zay le kasikety ray fa ny kasikety faharoa zay tena nanasananao amin'ny ataontsika hoe be ny tanànanao dia efa nytanandraikitra ianao milohany na be ny tanànanao voalohany efa assistant parlementaire permanent mihitsy ianao tany amin'ny taona 3 tany ary efa nitana ny andraikitry ny conseiller communal ihany koa ianao eo anivon'ny commune iaditinao ankehitry io nanomboka ny taona 5 hatramin'ny taona 7 teo tao amin'ny commune Ambohitrabiby mazava ho azy ary ankehitriny zany dia be ny tanàna amin'izay commune Ambanivohitry Ambohitrabiby zay nanomboka ny taona 7 hatramin'ny androany isika mifampiresaka io zay ngamba no tena lalananao akoatran'izay ty fanatanjahantena manao baolina ny mpitandrina antsika ao anatin'ny herin'ny tsara mihitsiny rehefa mba tafiarafiaraka amin'ireo be ny tanàna navaradrano dia anisany anamarianjareo anao hoe anisany animateur ianao mampitsikitsiky sy mitondra ambiance zany resantsika kely any satria za dia tena tafiaraka zanaka avaradrano teo tena dia tena hoe tafiaraka amin'ireo be ny tanàn'ireo toy izay ngamany mety hoe tsara fantatra asa misy anampianao kely na nitsinao kely fa todiso any indray mantsy ampy zay atonony zay mo tsy zay raha teo ny teny valavarantsika dia misaotra anao ny amin'izay fampahafantaran'izay kasika eny mankasiraka indrindra monsieur le maire monsieur le maire aloha voalohany aoka tsy adino falany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara ianao na ny team ianao ny tsy eretrera tsy arotra aloha satria manahirana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara monsieur le maire dia zao ohatra ny lasa voizina any amin'ny hoe nareo hoe pomba mpanohitra sy mpitondra ary raha miresaka tsika zany zao ny team dia fantatritsika tsara fa mpanohitra ny fitondrana kehitra io izy ianao nefany be ny tanàna ao Ambohitrabiby ka ianao ve zany mpanohitra sa mpitondra ianao satria mabe ny tanànanao koa mpitondra misy ny asa be zay resako zay ka ohatrany ahoana ny andraisanao an'izay atao hoe pratika politika zay tomboka ia misaotra gasikara iny amin'izay fanontaniana izay eo amin'ny atao hoe antoko politika ny somary manahirana ho amintsika aty amin'ny firenena afrikanina tsy nrehetra fa ny apahany dia ny sokajiana ny antoko anankiray rehefa arakaraka ny vanim-potoana zany hoe ny antoko anankiray dia indraindray izy mpitondra indraindray izy mpanohatra le antoko ny anankiray ihany ohatra ny antoko team dia nomboka tamin'ny taona raiky amin'ny 2 ka hatramin'ny 7 zany dia mpitondra dia taorian'izay zany dia lasa mpanohatra dia nisy antoko hafa ny mpitondra ankehitriny koa dia nisy fotoana zany mpitondra zany ny antoko ankehitriny zay somary manahirana ny amin'ny firesahana ny antoko eto Madagasikara tsy ohatra ny any amin'ny firenena hafa ny antoko politika mantsy dia tokony misy foto-kevitra ohatra hoe républicaine, démocrate, socialiste, ny sasandray mety atao hoe any amin'ny akavia extrême gauche mihitsy moa zany ohatra dia any amin'ny akavana extrême droite na centriste sy ny tahaka zany zany hoe tsy misy foto-kevitra hipetrahana fa tsy hoe mpanohatra na mpitondra zany hoe le fitondrana hifandimbiasana fa tsy hoe le fanoherana no hifandimbiasana dia manahirana amintsika marina zany teninao ary zay ary everiko tokony ho faritana tsara ny fipetraky ny atao hoe mpanohatra sy mpitondra za zao antoko team mpanohatra ve zany mpanohatra zany raha hosokajiana satria tsy ao anatiny atokony fitondrana fa zany ndray nefa mpitondra ao Ambohitrabiby zay tsy team zany ao Ambohitrabiby dia mpanohatra ndray zany izy zany hoe raha miditra eo amin'ny sehatry ny atoko faritra zany ao amin'ny commune Ambohitrabiby ny mpitondra ao dia team zany hoe zay tsy team ao zany dia mpanohatra dia na izay fotsiny dia tany hoe somary tsy mitombana satria ny atao hoe mpitondra mantsy dia tokony ho izy dia mitondra arak'izay nametrahany lalàna azy ohatra hoe mitondra firenena mitondra faritra mitondra fampandrosoana izany ka le tsy le fampandrosoana zany no tokony ho toerina ary zay ny maharatsy an'le hoe atoko mpanohatra dia ohatrany hoe mpanohatra ny fandrosoana ve satria za zany zao dia manana andraikitra mihitsy ho amin'ny fampandrosoana misy olona mihitsy dia indraindray hoe tsika ity moa zany anaraka ny fitondrana sa tsy anaraka ko tsika ny ao ampitondra dia mpitondra zany hoe ny adidiko dia mitondra ny fampandrosoana eo amin'ny commune Ambohitrabiby arak'izay ny fitianana ay mitondra zany fa ny atoko izay misy
dia voasokajy ao anatiny antoko zay mpanohatra zay le nuance kely tsy maintsy dirasika kely fa efa ndresahako ihany ty tamin'ny anao teto farany fa somary iverenako kely satria vahoaka pianao aminao mamboty fahitra martura mihitsy no manontany an'izy lay maka position matoy ianao zany miditra antoko dia araka nambaranao teo misy an'le idéologie sy le foto-kevitra zany a ianao nefa ny ray aman-dreny ara-pana ny vahoaka iandrekitanao tsy voatery ito foto-kevitra aminao sy pomba ka nambarany olana amin'ny hoe le fangalana position sy miditra antoko a iverina fa fahadosoana ho anao a fa tokony lotsaka tamin'ny anaran'ny tsy miankina ianao a fa lasa miteraka fizarazarana ho an'ireo pino ao amin'ny fitandremana izay a hitandremanao ka ny fantaniko zany dia hoe ianao ve matsiaro tena fa manana an'izay fahadosoana zay sa heverinao fa mandeha lojika zany zavatra zany tsy misy akony ihany koa ve fantaniana faharoa any amin'ireo a vahoaka iandrekitanao zay mety manana freanafo ivelan'izay freana misy anao zay lay fidirana toko aloha amiko ary zay ny hoe ny feo fietreretanao madio sy hidiranao anatin'izy marina raha miresaka toko isika raha vao miteny hoe antoko politika dia raha vao miteny fotsiny hoe mpanao politika e dia ohatrany hoe olon-dratsy zany mamita bahoaka zany mpitady tombontsoa zany mpanao kobakambava izany zay mihitsy nefa no asehako tsy voatery ho zay akory ny mpanao politika ary tsy voatery ho zay ny endriky ny fanaovana politika ary ny idirako ao anatin'le izy dia ampisehoko mihitsy hoe misy endrika avavao tena miala amin'izany mihitsy nyzany kobakambava zany izy sy ntisy famitaham-bahoaka izany dia raha miverinao am'le amin'ny fiangonana io ndray neny fa ratsoratra masiny tsy nyresaka toko fotsiny fa nozarazany ana samihafa ny famezam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana misy sokajin'olona ohatra misy sokajin'olona manan-karena misy sokajin'olona faran'izay sahirana ao zany dia efa lasa misy klasy sosial karazan'olona samihafa ao anatin'ny fiangonana dia misy olona varam-pianarana be misy olona zarana nahita fianarana dia efa misy sokajiny zany ao anatin'ny fiangonana eto Madagasikara dia mbola misy fiaviana hoe avy aiza iny avarity izahay andrina zao zany zany misy famezam-pahasoavana samy manana talenta ka zay mantsy ho an'le pino fa ianao le mpitandrina tokony rassembleur ray aman-dreny rehetra mantsy zay mahatonga ny filoham-pirenena tsy afaka mitondra antokontsony rehefa mahazo fahefana amin'ny maha-filoham-pirenena satria tokony filohan'ny malagasy rehetrarehetra izy fa tsy filohana antokontsony ary lalam-panorena mametraka an'izany fa ity indray zany sehatra mahabe ny tanàna fa amina sehatra ny fiangonana ihany koa dia toizako le izy le fahasamihafana zany aloha tsy maintsy misy tsy maintsy ary za tafiditra amin'le olombelona samihafa zany hoe za ihany koa ny na hoe mpitandrina ary manana an'izay mety ho frehako sy eritreritra hoe zao ny klasy misy ana za avarisiny sisa fahasaingy izay indrindra ao amin'ny tompo ao amin'ny fiangonana zany fahasamihafana zany dia tsy mampisaraka tsy mampifandona zay fahasamihafana zay fa izay fahasamihafana zay indrindra ary no harena tokony iombonana mba isina vokatra ao amin'ny fiangonana efa fiainan'ny fiangonana zany ka raha ho ana manokana ary zay no amafisiko afaka manamarina raha teo ny ao anatin'ny fiangonana za zao mitondra ny fiangonana atao ambody fahitra efa ho 20 taona no tao zany za efa nanoana olona foana tao anatin'izay tena nanoan'olona tsy niafina mihitsy ny nanoana karazan'olona fa tamin'ny farany teo moa zany vao tena hoe za niditra mihitsy nandray andraikitra dia ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana misy dia atsapako mihitsy ko miankina le fomba fampiasana fifandraisanao amin'ny olona tena tsy misy olana tena misy olona tsy mitovy frehakevitra amiko mihitsiny ao fa tena tsy manana olana mihitsy zay ary tsy misy vokany ratsiny eo amin'ny fiangonana akory zay fidirako amin'ny sehatra politika zay satria hitany amin'izay zavatra ataoko ny fiteniko sy ny fety satria za tsy manavaka hoe ianareo tsy piray atoko amiko na reto piray atoko amiko fa tena miala mihitsy zany zay etikety zay rehefa ao anatin'ny fiangonana ny antony andehananao am-piangonana dia eo amin'Andriamanitra sy anompo an'Andriamanitra dia samy miara manantona an'Andriamanitra ao anatin'izay dia miara miambona dia za zany samy teny tsy misy olana eo amin'ny fiangonana raha nisy tena najanoko ny fanaovana politika satria ny zava-dehibe amiko voalohany dia mampitandrina ary mampitandrina dia mandra-pahafaty fa toy ny andraikitra mandalo hoe andraikitra mandalo hoe anotona mantoko tia mandray manahoana le fifandraisan'ny solomavim-bahoaka sy ny be ny tanàna satria misy solomavim-bahoaka tima zao anankiray raha ny avaratrandro resantsika amin'iny faritra zany zay misy anareo iny mandeha nyresaka fa ohatra mifanipaka tony valalakarona ihany ianareo olom-boafidy ao amin'io avaradrano io indrindra fa ianareo samy tima dia ao zany solomavim-bahoaka sy ianareo be ny tanàna tima manamarina sa mandiso an'izay ny be ny tanàna ny ambotra biby androany
ny za aloha zany amin'ny resaka hoe tsy fitovikevitra manomboka eo amin'ny tokantrano na mpivady io na mpianaka na mpiray-tam-po na fianakaviana na amin'ny fiangonana tsy maintsy misy ny tsy fitovikevitra ary na atoko tsy maintsy misy mety hoe hevitra tsy mitovy fa ny hoe mifanipaka sy ohatra valalaka ny matsa ohatrany hoe mifamely zay aloha dia tsy ho za mihitsy raha mety misy zany dia mety ny hafa mety anao fa za aloha tsy ao anatina zay mihitsy ary mitaona tsy ho amin'izay satria nahoana nefa le fifandraisana satria fantatrao ihany koa hoe misy olom-bavim-baoka ao amin'le Antananarivo avaradrano ohatra nareo zao be ny tanànao inona ohatra ny apport hoentin'le député makany aminareo na ao amin'ny commune anao zany tonga dia pitseritsika le voaiva manao sary tenina mpanao politika zany anao zany mantsy averiko le teniko ny fifandonana sy ny tsy fitovikevitra tsy maintsy misy fa ny ady no tsy misy hoe ady hoe ny ady mantsy rehefa ady dia tsy maintsy misy ray mandresy ray resy zay rehefa hoe ady ina moa ny tsy fitovikevitra dia eo amin'ny fomba fanatanterahana aza fiatrehana na dia ataoko hoe fiatrehana ny fifidianana aza tsy afenina aloha fa matetika ny olona ny olona rehefa manao politika mantsy ny olona mitady toerana ny olona dia ny olana hoe sao dia verseza zay no matetika ny olana ho anahy manokana aloha zany no teneniko a satria zany no eto za dia tsy matahotra ny ho verseza raha hoe verseza ho be ny tanàna zany ary tsy seza le izy aniko fa fanompoana sy andraikitra zany hoe tsy miaro amin'izany zany a za koa tsy mitady andraikitra hafa tsy mitady seza hafa satria tsy seza dia davina tsy mitady andraikitra hafa akoatra ny mahabe ny tanàna za zany tsy afeniko tsy vitako ny andraikitra hafa akoatra ny mahabe ny tanàna satria za sady mitondra fiangonana mahavesatra le izy raha ho anahy aho zany a dia iverenako ny ao ny fifandraisana zahay mifandray fa misy feo fotsiny moa ny avy i pasteur mitady anao député dia misy dia lasa misy ohatra miresaka ohatra zany ohatr'izay le zavatra misy zay mihitsy no matetika misy dia za famiteny olona baizako ary mamorona an'izany sy ny sisa fa nay zany naty zany ko misy olona koa mieritrehitra hoe za koa mba teo mera fa za tsy mametraka olana raha zaho a fa misy zany misy any olona misisika tsy hoe teo be ny tanàna fandrombahana moa ny andraikitra tsy maninona zany ono eo amin'ny avaradrano fotsiny monsieur le maire avaradrano resako tombony ho anareo maire timreo ve ny fanananareo député tim ao avaradrano androantsika miresaka sa mety ho lesika ho anareo raha ny fampandrosoana no jeretsika mazava azy tombony tsy nananana olom-boafidy indrindra zany dia solom-bavim-baoka zany sehatra kaikay kokoa ny any amin'ny mpitondra ambonimbony kokoa hoe tombony satria tamin'ny talohan'izao roa ny solom-bavim-bahoaka tany izay tima avokoa zao moa zany anankiray tombony satria hafa ihany manana olom-boafidy maromaro misy akony any amin'ny commune ve no maheo azy amin'ny fampandrosoana ndresako a mazava ho azy moa zany tsy maintsy misy akony fa ny tsy dia tazana loatra mantsiny hoe ny tanan'ny solom-bavim-bahoaka no ny tanan'ny be ny tanàny amina asa satria le solom-bavim-bahoaka ne tsisy zavatra tena hoe vola tantany marina misy an'le hoe sy ady iny moa zany zareo no mitantanan'iny madiodio fa ny tena hoe mahakasika vahoaka dia izay be any amin'le resaka hoe facilitateur sy ny salama zany mantsy izy afaka miresaka mpanatateraka misy ny rencontre ny gouvernement sy ohatra zany le hoe facilitateur ho anareo ve atreta aloha tsy dia hitako fa tena lizy koa tsy dia miankina amin'le hoe fifandraisana any ambony ho anahy manokana ary zay na nijoroko vavolombelona hoe afaka ianao zany rehefa napetraka eto ohatran'ny tokantrano ny be ny tanàny dia maleo tena tokony avelo tena zany ianao ao anatin'le izy fa tsy hoe antehitra any misy ny fanampiana avy any arabasoa arabatsara misy ny tanana avy any arabasoa arabatsara fa matoa napetraka le rantsamangaiky atya dia tokony afaka atateraka fampandrosoana mihitsy tsy hoe tsy ilaina zany ihany fa fanampiny raha misy farany manao onona ny nareo toko timao milamina ve misy olana ve sa tsy misy milamina ary anisan'ny matanjaka zany tima varadrano zany asa raha enao farany teo tena varadrano no nisy etsika natao teny amin'ny andi bypass zay anisan'ny tena hoe nany ahoany ny mpikambana sy izay ao anatin'ny atoko tima ny amin'ny hoe velona ny atoko ary efa vonina hiatrika ny fifidianana fa vonina hiatrika zany fifidianana ho avy zany izahay mankasiraka monsieur le maire anaovana kompatanana ny maire Analasora tsy mi amin'ny toko tima ihany koa izy mivady anisan'ny ray-tapo rahalahy mihitsy ny ao anatin'izay asa izay zaraiko roa ny ady hevitra voalohany hifantoka bebe kokoa mahakasika ny commune zay tantananao no faharoa hidirantsika ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny raha manana fotoana kely tsika faranao dia mba asitsika resaka am-piangonana kely satria manahirana
ihany tsikefitsikemy fa lasa ambetandresaka foantsika tato ato indrindra taorina le resaka colligio am'ireny pasteur eny ary raha miresaka ny commune izay ataontaninao isika azosika sokajina fa mandat zany zay nanomboka ny 2024 tena miroapolo sy 4 tsika io miresaka raha iverenako ny fampelezan-kevitra zay nataonao dia ananako ato zany ny fampanantenana nataonao ho andreo vahoaka nambotra biby reo ary eo vavolombelona androany mametra-panontaniana amin'ny lehibe ny tanàna masamilaza ave ianao androany fa nahazo moyenina na hoe nahazo ny salanisa aloha tao anatin'izay telo taon'izay anisan'ny tena naovako be ny tanàna politika dia ny tena hijoroana vavolombelona sy andrefitena hoe tena azo atao ve ny mampandroso sy manatanteraka ny teny nomena ary atraiza ny fetrany tsy azo atao sahako tenenina ety am-piandohana fa ny 5 isanjato ny zavatra nolazaiko dia efa tanteraka ary nisy tsy nilazaiko ary natao fampandrosoana io raha miteny fampandrosoana mantsy dia tokony fantariny hoe niaingy avitaiza zay matsiny hoe de aiza zany zao zay natao hoe fampandrosoana tsy anao le fandrefesana kapobe ny amin'ny firenena hoe niarikarena zao isanjato fa zava-nisy fotsiny raha miteny zany fampandrosoana eny fotony dia reto ny fandrefesana azy vola sy asa vola sy asa raha miteny vola zany dia amin'ny alalan'ny vola nanaovana asa vao nitantana ny commune atao Ambohidrabiby tamin'ny taona 20 janoary napetraka tamin'izay namantana trosa tao amin'ny commune satria mbola tsy nandray karama 2 volana ny mpiasa tao amin'ny commune volana efa ifarana volana janoary fa ny volana desambra ary mbola tsy nandray karama izy ireo vola tsy misy tao anatin'izany commune izany akoatra ny trosa hoe knapsa mbola tsisy mpiasa ny vao fotafitra anaty knapsa mihitsy ao anatiny izany nanomboka ny taona 20 raha antsika nalala fa nisy ny covid voakasika izany commune Ambohidrabiby fa tao anatin'ny taona 20 izahay na dia teo aza ny covid dia nitombo ny volaniditra voasoratra tao amin'ny commune ahoana moa nila zany hoe nitombo ny volaniditra tao amin'ny commune tamin'ny taona 2019 dia 64 millions ariary ny volana ampidirina natafiditra tao amin'ny commune tamin'ny 2020 izay nisy covid isika dia natafiditra 100 millions ariary mahery izahay tao amin'ny commune ariary any resaka eo mbola nitoy ny vokatry ny covid tamin'ny 2021 fa ny volaniditra tao amin'ny commune 185 millions ariary zay zany ny volaniditra io nitoy niara-ny aina ny fahasairana teto isika fa tamin'ny 2022 ny volaniditra tao amin'ny commune Ambohidrabiby dia efa nahatratra 240 millions ariary zay zany lefesaka hoe nandrosa tsy nandrosa aloha nakaiza io vola io eo amin'izay le fanontaniana kaloloha milohan'le hoe nakaiza avy aiza io vola marina zany tsotra tsara fantatry ny olona ary zay azy sady mampita mihitsy ho amin'ny vahoaka malagasy rehetra satria samy mipetraka any amin'ny commune daholo tsika tsara fantatra fa ny vola ao amin'ny commune miditra ao amin'ny commune dia vola avy any amin'ny vahoaka ohatra ny fantatsika dia ny hoe etra trano etra tany anisan'ny fidiram-bolan'ny commune ny koa les services samihafa atao amin'ny olona ohatra hoe maka copie manao légalisation na signature certification anisan'ny vola miditra ao commune ny koa ny ristourne reny zany no miditra ao fa anisan'ny tena betsaka niditra atao aminay dia ny amin'ny hoe droit aloha amin'ny fanorenana trano na tamboho sy ny tahaka izany iny zany adidinay le mpitantana no ahoana ny ampiditra n'iny vola iny ara-dalàna ao ny olana masy tonga dia tsorony raha misy zavatra anankiray mitrangy etsy ohatra hoe misy anao trano dia hoe ohatra hoe raha etsy ny tokony droit aloha voalazany lalàna amin'iny marihana fa ny droit aloha moa dia arakaraky ny abean'ny trano ny zavatra atao zany iny miovova arak'izay mety kely mebe arakaraky ny zavatra atao dia raha etsy raha izy koa ohatra le droit tokony aloha dia tsy misalasala mihitsy ny olona miteny hoe aorangambo amboamboarina kely mba ataovy 10 alina ka iny 10 alina iny ho any am-posiko ho any am-posonao dia tsisy miditra any amin'ny commune na mifamadika amin'izay koa
mety ho le pitarika mihitsy no teny hoe zao ary a raha etsy ny tokony alohanao a fa zao ary aloha de samy vititsika ohatra zany de ny sahako tenenina eto zany le teneniko hoe fampandrona sahako tenenina nandritran'izay ny tantanako to amin'ny commune Ambohidrabiby tsy nisy vola naloha tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary tsy maintsy naloha ny vola ara-dalàna zay no natonga n'io vola io niditra tao zany hoe lay vola avy any avoaka de tena niditra mazava tany amin'ny kitapom-bola mpanjakana kitapom-bola ny commune satria vola mpanjakana tantanana amin'izany vola ny commune izany de zay zavatra zay ny anisany tsy afeniko fa anisany mahatonga ny olona sasany tezitra amiko za de tsy mba mandefitra mihitsy fa rehefa hoe ity ny droit ara-dalàna de tsy maintsy zay no alohan'ny olona za zany tena tsy misy olona naova tsy mety mba hiadina varitra kely ve de zao valy teniko amin'ny olona idina varitra ve zany ny fampandrosoana satria rehefa miady varitra ianao de tsisy vola hiditra zany eo amin'ny commune de tsisy zavatra azo atao an'ilay vahoaka ao amin'ilay commune satria tadio fa ny vola miditra ao amin'ny commune ihany no afaka ampandehananao aloha ny raharahan'ny commune ary anaovanao asa ho an'ilay vahoaka ao amin'ilay commune zay le teniko hoe dingana satria raha 64 millions ariary tamin'ny 2019 ny vola niditra tao tsy niova ny mpiasa tao amin'ny commune fa za no niova ny mpitarika no niova tsy niova hoe niova daholo mponina tao amin'ny commune fa naninona no niakatra ny vola niditra amin'ny commune ary ny droit aloha tao amin'ny commune de mifanaraka amin'ny droit naloha taloha ihany fa tsy hoe niova akory tsy hoe niakatra akory zay zany le fampandrosoana anankiray hoe tena mila manara-dalàna mampanara-dalàna ny olona aloha mandoha le vola ara-dalàna zay tokony aloha sy tsy maintsy afaka manome ohatriny ahoana le hoe mampanara-dalàna zay zany le trangana raisika ohatra teo zao tena ohatra hoe any anaty tanàna any zany tsy hita mera tsy hita amin'ny conseiller zany fa ilay resaka conscientisation mihitsiny zany ahoana no nataonareo zany asa ampifantarina an'le olona ve hoe zao ny sa ahoana zany mba tsy isin'le hoe ataovy 10 alina de tsy mankariva tonga de ohatriny efa mipetraka ao ivelany misy tableau ivelany de mipetraka eo daholo ny karazana droit rehetra anisan'ny tableau anankiray lehibe indrindra ao aminay eo feno daholo ohatra hoe raha ikapa hazo de zao ny droit na fikapana hazo raha anao trano de zao isaka ny metre carré raha maka hitondra fasika ray camion de zao ao daholo le maribola rehetra zany tonga de fahita ao dia alohan'ny miresaka ao aloha de tena hoe vakio kely le vola alohanareo atsy efa hitanareo mba tsy atonga n'le ao anaty birao ary sanatria ohatra mety anova matetika moa raha manova sanatria mety ampiakatra de efa mazava tahak'izay le izy de io voalaza io mihitsy no tsy andeferanay mihitsy ny hoe tsy azo heny io ary tsy ampitomboana ihany koa raha izay fa lefa mpanara-dalàna mandefa mpiasa ny commune zay manara-maso le ny fotona ohatra hoe rehefa misy mamono kisoa de tenena izy hoe aloavy le droit anabatazy ohatrany zany mandeha ho am'izay raha misy manao trano de alena izy de tenena hoe ndao anao makany amin'ny commune régulariser eo lay taratasinao tsy mbola nanasazy zany zay nandritrany am'ty zay vo anasazy piasa commune no manao piasa commune no mandeha makany zany mijery manao safona an'le izy mariako fa commune Ambohidrabiby ne kely de moramora ny manara-maso an'izay zavatra zay mazava tsara mihitsy zany raha ohatra ka miresaka an'izay fampandrosoana zay tsika Ambohidrabiby zao io tena tsy misy ninona mihitsiny androany zany misy inona zany Ambohidrabiby ya zao ary voalohany aloha raha namantana atao amin'ny bureau commune izahay araka tenak'izay trosay fa ny fitaovana atao ary anisan'ny fitaovana anankiray zay tena ilain'ny commune satria tota taratasy ny kirakiraina de natao hoe imprimante kely tsy de manahoana zay ny tao fa voatonga tao zay de zao afaka manao photocopie sy impression tena amin'ny qualité mihitsiny ao amin'ny commune ohatra zany fanatsarana ny fitaovana rehetra atao amin'ny commune nampalahelo moa fa nisy namaky ny commune Ambohidrabiby misy namaky very ny fitaovana n'ordinateur rehetra sy nahatra atao fa efa voasolo efa manana fitaovana ampy tsara zany izahay ao anaty zany nitiko teny le fampitaovana ao amin'ny commune zany aloha iny anankiray amin'ny zava-dehibe fa rehetra tonga de tany saiko nakaiza le vola io foana mantsy le izy ary marina le an'le olona zay moa raha mandoa vola de makaiza le izy tsy mila tenena akory fa ho ampona ny Ambohidrabiby de mahita izy eo akaiky ny commune misy lycée natsangana izy io efa namboarina zay tamin'zareo mpitondra teo aloha moa nanomboka tamin'ny 2016 fa nirodana ho azy zay le izy tsy efitra kely akiray zay de nirodana ho azy fa tamin'ny 2020 zay nanomboka ny tantana ny commune tamin'ny 2021 efa vita lycée
lycée eo ambotra biby ary zany tena hoe trano rak'izay azosika hitatsika amin'ny sary moa zany za lycée ambotra biby zany hoe tena ezaka tao anatin'ny confinement zany ny vola zay azo rehetra tao de nezanana mitana tsikelikely an'io lycée eo ambotra biby io tena hoe nataonay faran'izay manaraka ny fenitra mihitsiny izany ary vola ny commune madiodio nanaovana io anjarany olona hoe ohatrin'ny eo mety mavita trano ohatran'io fa trano tena trano lehibe misy efitra 5 ary io tsy mba hazo nanaovana io fa tena vy tena natao le fer sans tena hoe mazaka cyclone tsy ny trano ihany fa ny W ao anatiny tena hoe natao W tena hoe tsara de miteny ianao le fampanantenana le hoe karama ny W rehetra ampiasaina amin'io lycée io de volako madiodio zany hoe ilay vola nomenana ho karama le tokony W rehetra W rehetra ao amin'io lycée indray moa safidy satria iny fampanantenana ka ianao tsy teny hoe aiza hoaiza le fampanantenana zay mihitsy de iny anisany zay mihitsy zany tsy voalohany ny W tsy naka vola na ariary ary tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra tsy minampanao opération taloha mantsy tao efa nisy opération be dehibe natao opération kaiky opération zao hoe amandohan'izao ny ray aman-dren'ny mpianatra fa na ariary ary tsy nampandoavina io vitany lycée tao ambotra biby akoatran'izay zavatra hita maso zavatra ray lehibe de nanao barazy izahay tamin'io vola io barazy io tsy mba hoe barazy tsotra fa tena barazy lehibe mihitsiny barazy arak'izay tatsika azy tena vita amin'ny béton 15 mètres ny habean'izany de misy lakan-drano tsy barazy ray fotsiny fa efatra no natao tamin'ilay vola niditra tao amin'ny commune barazy toadrano andrana le famboleny toadrano amble andrana le famboleny olona satria ny akabetsahan'ny mponina eny ambotra biby dia mpamboly velona amin'ny fambolena izany aiza ndray le dingana ho ianao dingana fanampiny misy tanàna anankiroa ao zay tena hoe mijaly rano tena mijaly rano am'le hoe Antanambao eny am'le hoe Amboninamboara fa nanao lavadrano izahay lavadrano misy 40 mètres ny alalina zany fa vola madiodio commune nanaovana an'izany lavadrano ny anankiray moa zany 20 mètres miaraka amin'ny château d'eau de ireo zany lavadrano anankiroa rano hoan'ny mponina am'ireo tanàna anankiroa zay mbola ho lavitra ny any moa zany ny atogavan'ny rano any amin'ny Jirama any aminay za zany ampahany amin'le rano public io hoan'ny mponina zany tsy maintsy tsy andoavam-bola fa hoan'ny vahoaka ihany fa ry zareo no tsy maintsy le andoavam-bola mantsy zao hoe tsy misotro rano eo raha tsy mandoa vola fa tsy maintsy tsy maintsy ho asiana zay ka tsy maintsy ho asiana zay satria tsy maintsy isy fanamboarana ny hoe tsy maintsy isy fanamboarana ikojakojana amin'ny zavatra rehetra zany tsy maintsy misy zany sady izay anisan'ny fitezana ny vahoaka ane zany hoe mba misy fandraisana ndraiky fa raha zavatra maimaimpona zany tsy de iny vola iny mitsahoan'ny commune ihany sa olona sa hoan'izy vao apetraka vao alamina satria ireo zavatra io mantsy voavita ireo voavita mihitsy ireo fa tsy maintsy ry zareo ihany no asina mametraka olona ho tompona ndraikitra karazana comité ao zany de ry zareo no mitantana zany hoe raha misy zavatra amboarinao entretien na fanamboarina zavatra vidiana de anjaran'ny zareo iny vola iny zany no hamelomany an'le izy tokony avelolaza moa zany zay misy za zao mahita an'le sareto misy ny lavadrano sytomina ami'seo ve de misy ty le popetisa le anankiray efa misy jiro de ho atao moteur andrano ampakarina anaty château d'eau de le anankiray indray tsy mbola tsy misy jiro de atao an'le popina tanana le anankiray fa tsiritsika ho an'le lycée moa zany zao hoe efa misy mpianatra ve de ohatrany ahoana ndray mipataiza mpampianatra ahoana ny fandehan'izay satria so malaza tsy nanatovy le atsaona misy hoe misy trano manara-peny trano hoany fa sady tsisy fitaovanao tsisy mpampianatra ny sasara am'izany efa nisy mpianatra efa nisy nanala baky efa tamin'ny roa taona efa nisy nanala efa nisy classe de terminale tao fa tany amin'ny braopoko tany nianatra ny mpianatra de tany amina trano hafa zany no ny anarana fa zao zany efa ao amin'ilay trano vaovao zay zany le mahasamihafa azy efa nisy mpianatra tao fa le toerana anarana zany no tsy zarizary le efitrano ny anaran zareo teo aloha de toizako ihany le dingana da miteny amantsy hoe mandroso zay le teneniko hoe le mandroso zany tsy miteny fotsiny hoe nandroso fa hoe niala teto de tongaiza tetezana nanao tetezana izahay misy tetezana andehanan'ny tomobile de misy tetezana andehanan'olona misy tetezana kely anankiray zao
tena hoe mampalahelo ny olona raha voavy ny orana fa miodina be mihitsy fa tsy afaka mandeha amin'io toerana io vatovato be de namboarina natao beton de io zany zao hoe toerana afahan'ny mpianatra vezivezy sy ny olona vezivezy tetezana beton io tsisy tetezaka azo mihitsy de misy anankiray andehanany tongotra fa ny anankiray tena andehanany fiara mihitsiny raha tena beton tena hoe andehanany fiara mihitsiny hazo zany natao taloha teo amin'ny tetezana izy io de lasa ny rano foana tsy ohatra tao anatin'le fampanantenana ka moa tetezany ty zay le tenako anao efa misy tsy ao anatiny fa natao zay le tenako anao hoe misy tsy nyresahana fa natao arakaraka le filan'le olona satria tamin'ny mbola nanao propagandany ary zay no tsy tena nafantatra hoe inona ny filan'ny olona le ary za tsy tehiteny zavatra fa tsy zay everiko fa azo tanterahana de vita zany zay tetezana izay tohadrano tetezana lavadrano sekoly lalana misy lalana efa namboarina zao makeny boty fahatra zany moa zany iny tsy nisy sary eo fa ny ololeny de malala ny aratsy ny lalana zay nisy tam'izany zay le tenako anao hoe niala taiza de makaiza zany zao fa ity no zava-dehibe gasikara mety tsy eritreretin'ny olona satria ny tena asan'ny commune ane de le manao asa mikarakara le fiainam-bahoaka ao amin'ny birao ao amin'ny birao ao tsy fantatry ny olona liza raha tsy makao izy ary za mietreritra hoe efa misy eritreretra an'izao ny aho hoe nde mahoety koa ny mpianatra hijery hoe inona marina moa fitaovana atao amin'ny commune sy ny asa atao amin'ny commune ty le tiako ambara misy ny atao hoe boky ny soram-piankonana le misy an'le hoe ny olona teraka ny olona maty ny olona natao mariazy boky izy io fa maboky taratasy azy efa tamin'ny taona firy fa mora simba efa avelika de rovotra sy ny sisa fa ny boky rehetra atao amin'ny commune amboatra biby de efa vitanay relire zany hoe no amafisiny ny akabetsahany olona mantsy zany tsy hitan'ny olona mantsy zany de hoe alors rehefa manao asa de zy asa hitan'ny vahoaka ery any am'izay tia ny vahoaka kanefa tena fiainam-bahoaka le boky ao efa vita relure daholo ny boky momba ny état civil ao amin'ny commune lavaovao mihitsy zany nasiana relure ka iny tsy azoko tena ma tsy azo vaozana fa mifinosina satria fony teo aloha tena efa ratsy de le izy voaraisina de mepotika de mila namafisina zany le fiarovana azy fa akoatran'iny mba tsy kirakirana be an'le boky de efa tafiditra eo anaty solosaina avokoa ny momba ny soram-piangonana na état civil ao amboatra biby ao zany raha aka kopia ny mahatonga ny olona miverina de satria tapaka ny jiro tsy mandeha ny courant zay zany mahatonga ny miverina fa makakopia ao aminay eo no eo tsisan'izany hoe miverena raha ariva ao aminay tsy maintsy misy adjoint manao soni ray eo na makaizany de tsy maintsy misy ray zany hoe mba tsy ampiandrasana ny olona hoe miverena de eo ny eo de vita ny kopia satria efa tafiditra anaty solosaina fa nandany vola mampiditra zany tanaty solosaina alavinao tsaina fotsiny hoe raha manakaraha mariary zato isaky ny kopia anankiray mampiditra manao tsy mora manao an'izany vola be lany am'izany tena vola fa tsy etreretin'ny olona tena hoe raha ariary zato any kopia anankiray de alavan'izany hoe kopia firiny ao amboatra biby kopia paterahana kopia mpahafatesana kopia soram-panambadiana fa efa tafiditra anaty solosaina izany zay le dingana teneniko hoe ao amboatra biby tsisy olona verimberiny zany tanjona zany tonga le olona vetivety izy de afaka eo ary tsy miverina am'izay asa sany commune izay ary fitaovanao de ampo am'zany fa le vola teo ampelatany zany nafahana mividy sy nanatsara n'izay rehetra izay monsieur le maire mahafinaritra mahita an'le zavatra misy fa nazanatra zany zany efa aloha mpitsirina ihany fa miresaka marché indray manahoana afaka mampiseho mangarara ve androany mibe ny tanàna amboatra biby so ny avanareo sy nareo menakavy ihany mahazo ale marché de hoe hoany voaka fa naty koa me matevina ihany ny vola mpianakaviana sy sala am'izany mba meo mangarara kely hoe raha sitraka ya misy zay de manao ny atao hoe passation de marché tena manao appel mihitsiny zay manao affichage zahay ho amin'ny asa zay atao ao ray zay ny ray faharoa de zay rehefa mividy zavatra de mieny an-tanàna ohatra hoe vidy gravion de mieny vidy brique de mieny zany hoe tena apetraka mihitsy hoe arak'izay azo atao de ny olona atao anatin'le tanàna no alaina ao anatin'le izy
de ny zavatra atao amin'ny commune koa tsy zavatra ndray maka fa zavatra mandeha tsy kelikely zany zavatra zany mandeha tsy kelikely zany ny asa zay atao satria tsisy hoe zany zao raha nonona le vola teo efa ty afarany taony fa le vola niditra tsy kelikely zany de anaovana zavatra tsy kelikely dia vita tsy kelikely fa le any am'le ohatra hoe manao appel zao nareo zay anao teo amina marché zany a de izy zany manapaka efa misy commission efa misy zavatra petraky ny lalàna hoe misy commission misy moa zany ny tompona andraikitra voalohany mazava azy moa zany ny be ny tanàna de misy commission hafa mifantona ny am'le zay mamaly an'lay tolotra de misy pitsopitsony zay tsy maintsy arahana efa faritry ny lalàna moa zany de mandeha arak'izay hatrany izahay ny olona ihany koa hoe ao an-tanàna any miasa zany hoe tsy haiko moa ny nareo moa zany orinasa misy ve le manao tetezana sy ohatry zany le maçon sy any reny zany ao an-tanàna ihany koa sa hoe tsy maintsy misy an'le hoe ny avary ihany ny alaina kolasy any ty moa tsy sehatry ny anao fa iny le olona mahazo le tolotry le asa no mijery le olona fa matetika izy maka olona eo an-tanàna satria raha ka olona lavitra izy vao maika lafo noho ny olona eo an-tanàna zay vitany eo an-tanàna zany fa izy maka olona ny akabetsahany aloha zany de avy ao tanàna rehefa misy hoe asa atao ohatra fotsiny raha resaka fitaoman-javatra de tsisy ohatry maka eo tanàna satria matetika tomina mantsy zany mitona zavatra anao barazy zany fitaova zany lavitra ne zany satria tohadrany any amin'ny tsy tonga ny tomobile ohatra de tsy maintsy ny olona ao tanàna fa misy lafiny teknika tsy azo ampanaovana olona ao tanàna ohatra hoe raha tena anao maçon de misy hoe mahafehy an'ity faty de indro zareo moa nefa mahafantatra hoe tiany mahavita ny tena hoe ty vitan'olona sotra raha ohatra ka fitiniko le resaka de hoe azo atao tsara ve zany mampandroso ny commune anankiray raha misy an'izay ataontsika hoe finiava ale volonté politique mihitsy no sitsika monsieur le maire tena zany mihitsy ny gasikara tena za tena hoe tsy tokony isy commune tsy androso e amiko zany satria ambotra biby commune vaovao izy matsy niaraka tamin'ny talata volon'olo de i commune ambotra biby io ny ponina ao ny commune ambotra biby ne ka latsaky ny 5,000 sy ray alina 15,000 le latsaky zany ponina ray mantolo satria vao nanao recensement zay zany zao mbola zavatra vao nataony hoe tena nanao fanisana mihitsy zahay tena nisaina isa-tanàna mihitsy miponina rehetra mpiasa commune manao an'asa izy nisy olona ny karamaina mihitsy nanao zay fanisana zay karamaina manokana mihitsy ny hoe izavy ny avy de nisy contrat natao mihitsy de nanisa isa-pokotany de na andro maromaro manana boky zany zay eo tena recensement efa tamin'ny 2021 no vita zany araka amin'ny anarana sy ny anarana sy mombamomba azy hoe reto zany mponina atao tamin'ny 2021 zay tonga taorinan zay zany no mety hoe fanampiny sy zay hoe zay maty no niala tao anatiny de kely lay commune na le mponina ary faharoa le commune ambotra biby tsy misy tsena tsy misy hoe mitsena ohatran'ny commune hafa fidiram-bola hoe lehibe zany na orinasa lehibe fa ary zay ny asaiko miteny hoe afaka mandroso ny commune tsy voatery misy orinasa lehibe tsy voatery misy tsena tahaka anay fa sahako tenena hoe mandroso zahay inona le teniko hoe mandroso zay nytany saiko zay fa ny mpiasan'ny commune de tsy mbola nisy zany hoe tsy voalokarano zany tsy mbola nisy an'zany firy nefa le mpiasan'ny commune ny mpiasan'ny commune zany misy karazany mola izy le tena ao amin'ny birao zany sivy de misy ny ivelan'izay zay karaha eo amin'ny 20 latsaka eo 20 valambifolo eo zany valambifolo eo fa izao zay koa le anisan'le teneniko hoe fifehezana tsy manampinampy olona zay mantsy fakapanao hoe de apiditra olona fa ny olona anankiray matoa miasa de tokony voalohany miasa taony de tokony hapiditra vola farafakeliny mavita ny karamany ary tokony ohatra no zay satria tokony isy tambiny ho an'ny vahoaka fa raha ny olona te hitratra zany tsy feno gasikara no somary mahasositra ny olona sasany natao hoe namana atao hoe nampandany tena de mitrehitra izy fa rehefa lany de tokony omena de tsy ho zany zara teo moa tsy nanao fifamatorana nangazomanty tamin'izy hoe rehefa lany ianao de tsy maintsy zao fa zay resy lahatra any amiko de andao fotsiny de tsy voafatotro zay zany fa teo aloha ihany efa teo aloha no napiditra vavao ny ekipanao fa tsisy tena mpiasa teo aloha mpiasan'le maire teo aloha ihany ny tao fa nisy niala fotsiny niala de nisoloana zay ihany zay ihany ny ao de nanampy anankiray zay ahita civil vao nanampy voaingana zany zay inona ny antony iomanana am'izay satria misy tribunal mantsy ambotra biby mbola tsy voatokana izy io fa rehefa isokatra izy io tsy maintsy iomana izay fa ho sahirakirana de
tsy maintsy itombo zany service eo amin'ny commune rehefa isokatra io tribunal io dia zay le hoe napiditra mpiasa anankiray aloha mba efa hiatrika iomana ao amin'izay sahady vereniko le tenao efa mpandrosoana teo le fampandrosoana zany dia vavolombelona ho a zay zavatra misy ao ny commune namboatra biby raha misy zany no milaza ao aloha hoe tsy mandroso ny commune namboatra biby dia tokony maneho profo izay inona lafiny tsy androsona satria manjary manao fanoherana botolo mantsy ny zavatra tahaka zany fa natao io mandroso dia hoe nyainga taiza niso a dia mandroso aiza manomboka ny ao anaty birao ny fomba fiasa ny zavatra hita ety ivelany sy ny fotodrafitrasa dia tena hitany hoe afaka mandroso fa izao tena miankina amin'ilay vahoaka le fampandrosona hoe resy lahatra ve le vahoaka fa handeha amin'ny marina sy ny ara-dalàna handovola ara-dalàna tena tsy afeniko tsy afeniko eto reo nareo zay fantatra misy sorena amiko hoe paster le fitenin'olo ohatra hoe tsy azo anaovana arrangement ohatray mantsy le izy le arrangement nefa ne fialana amin'ny ara-dalàna eo rangambo amboamboary ty fa za aloha dia tena kategorika rehefa hoe ity ny voalazany lalàna na namana io na mpiaravavaka io na pastera sy te iny ny ara-dalàna zay no arahana ary iny dia tena miditra somatsara tena tsy maintsy mahazo ao amin'ny commune dia misy ohatra hoe tsy maintsy mandray quittance ianao rehefa mandray vola tsy hoe takio ny quittance fa tsy maintsy mandray quittance ndraindray koa ny le olona tsy te handray quittance fa ohatrany vela hoany fa lasa dia fa tsy maintsy mandray quittance izy satria ny quittance iny manamarika fa voasoratra ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ilay vola izay nalohany izay vola avy amin'ny vahoaka zay tena ahafahana miasa ho an'ilay vahoaka hitako amin'le anay oa zay kely zay raha fitambarany vola niditra tao amin'ny commune ny gasikara zany nandritra ny tantanany tao telo taony dia teo amin'ny 500 millions ariary dimihetsy moa zany etsy tapitrisy dimanjato tapitrisy 500 millions ariary nandritra zay telo taony zay zany fa zay zay ny tenako zay zay ohatra hoe vola be fa tsisy dikana telo taona zay nitohana karama mampiasa nampiodonana ny commune nandritra ny telo taona tsika nalalany covid andoavana karama andreo misy karama amin'ny mpampianatra fram zay nampitomboana iny tao nanaovana le fotodrafitrasa be lehibe ny resahana teo ny commune mandoa ny karaman'ny mpampianatra fram zany misy mpampianatra fram ny commune mandoa anazy karaha mpampianatra fram ary vao nampinay ary mpampianatra natao hoe maître communal satria tsy azo toso mantsy mandray hoe mpampianatra fram dia hitanay hoe mba hanampy an'le mpampianatra le izy dia tena tsy reo efa teneny mihitsy nareo tsy etrehitra ho recruter amin'ny fanjakana fa raha voninareo dia omeny commune vola dia manampy ao anaty satria mpampianatra telo mampianatra classe dimy tsy mety zany fa mba hoe mba mahampy ohatra nahoana monsieur le maire le vahoaka mihitsy ndray le mandoa an'le vola satria ianao zany zao io nany réviser mihitsy ny karazana hetra sy ny anina rehetrarehetra mandoa vola le olona manambola zany le olona avy andoavana hetra le faefany vidin'le olona sy sala amin'izany mihitsy ka nahatonga le chiffre d'affaires niakatra be mantsy tiako tenena hoe reo le vahoaka reo zany manambola afaka mandoa hetra zaka ny vahoaka ihany sa manao karazana tervamanta sy ny sala amin'izany zany ao anatin'le izy mariana aloha fa ny vola aloha eny amin'ny commune nefa voafetrany lalàna tsy hoe vola be ohatra teneniko anao ny etra tany zany ne ariary telo metre carré ariary telo bazony gasera tsaina ve raha manana tany 2 hectara zany ny olona kiray 2 alina metre carré metre toradro zany 3 alina ne zany nietrany zany manana tany 2 hectara zany ne gasikara ka tany be ane zany nefa 3 alina monja ny etrany zany ao anatin'ny taona anankiray ny etra trano ny efitra anankiray raha tsy diso eo amin'ny 2 arivo sa 240 isa-taona ny efitra anankiray zay ny etra ka tsy hoe manambolana tsy manambola fa zany ary ne ampahan'olona mandoa zany etra zany fa raha tena mandoa daholo le olona tena tsy zany no tokony tsy misy sazy zany efa ny ao anatin'le zay mbola tsy nanasazy zay hatreto mbola tsisy misy mantsy le hoe tatao aketra tokony misy an'izay fa zay mbola tsy nanasazy fa ny olona zany rehefa tonga ao dia antanina hoe aloha fotsiny le teo aloha amin'ny aritelo teo aloha fa no tsainy hoe ariary telo tamin'ny 10 taona lasa sy ariary telo amin'izao avitinina mora ny aritelo amin'izao fa saingy zay le hoe amafisiko hoe tena miankina an'le vahoaka le fampandrosoana erikerika mahatondradrano tena le zavatra tsy kelikely reny no mitambatra ahafahana miasa ho an'le vahoaka manaitra kely ana izay resaka hoe miankina amin'ny vahoaka izay marina ny fampandrosoana sady amaranasika anazy ny tontolon'ny commune inona zany tena olana
ny fampandrosoana eto Madagasikara satria io zany zao ohatra anankiray io amin'ny commune zay adidinao io fa mety ho fahitanao hoe inona ny tena olana satria anao zao miteny hoe miankina vahoaka fantatritsika tsara na le fifampitokisany vahoaka sy le mpitondra ngety fa midika zavatra be mihitsy ka ho anao manokana inona ny heverinao ary fa olana ny fampandrosoana eto Madagasikara eto mihitsy ny tena olana dia ny tsy fametrahanay mpitondra hoe ny vahoaka no antoko ny fampandrosoana averiko ny mpitondra rehefa tsy mametraka hoe reto vahoaka reto ny antoko ny fampandrosoana dia tsy mandeha le fampandrosoana satria nahoana tsisy vola miditra ao amin'ny commune raha ilaza zany ny commune raha tsy le vahoaka no manara-dalàna sy mandoha vola ao amin'ny commune ny vola rehetra niditra ao amin'ny commune dia vola avy any amin'ny vahoaka ampahany kely ny subvention avy any amin'ny fanjakana ampahany hoa raha mitahany le zavatra tena mpandehanana ny fiainan'ny commune dia lay zahay mpitondra ihany koa ndraindray miteny amin'ny vahoaka ohatra hoe nareo mampandeha ny fiainanareo dia zahay za manokana zao dia mitenanao za dia tsy mba tia mizara zany hoe mizara ohatrany hoe aka mifony le olona tsy zany fa mitaiza sy manabe an'le olona hoe ory vahoaka isika izay moninato ani ny antoko nyity fampandrosoana ty reto avy nyvoalaza lalàna manara-dalàntsika ohatra teo mantsy le fidiram-bola fotsiny le ndresantsika teo fa fikarakarana hoe tokony manara-dalàna mba misorata re mba ampidira misy olana tsy miraharaha hoe anoratra ny zanany ampy copie zany copie paterana io fa tsy mary azy tena be dehibe ny olona tsy manana copie tsisy état civil tsisy état civil dia mba atsika tsaina anisan'ny fampandrosoana nefa zany satria tsisy noavin'le olona mihitsy vao resaka fianarana fotsiny zany aloha dia efa tsy afaka hanala fanadinana i CPE fa tsy vitsy zany Gasikara tsy vitsy ny olona ohatra zany 20 kilometra mialana Antananarivo renivohitra zany amboatra biby zany nefa zany sahady le izy dia anjaranao zany mampatsiahy hoe zava-dehibe manara-dalàna manomboka fikarakarana ny tenany fa eo amin'le vola mbola averiko za zao teniko anao fa nisy olona tonga zao tao karakara baolina izy ao ingamera ranga mba tsy ambandoavo zay le vola aloha mikarakara baolina nefa 3 ariary ndray andro raha zao te akafony le olona hoe sao dia tsy lany etsony manaraka alors raha tsy ampandoavina dia tsy ampandoavinao daholo le izy nefa ny dikan'izay le fampandrosoana no sakananao amin'izay le zany lasa ohatrany hoe fitahana atao takalo le vahoaka fa za zany zao tena mampianatra mihitsy afaka mandroso sika afaka mandroso ny commune fa raha resy lahatra nareo ny androso zao ny lalana androsoana ao anatin'le izy azo refesina mihitsy le vokatra lay fa rahana mandroso le vahoaka zany no mila tezany satria ohatrany hoe be dehibe ny olona tsy tia andoristoriny dia mba sitrany ahy 10 arivo sitrany ahy 3 arivo zao anefa raha misy camion ankiray mitondra vato 10 arivo ny ristorina alohany fa nefa mividina vato ray camion iny tsotra raha makan'le olona enao freanty 3 alina ohatra ny alainy amin'le olona dia miteny izy 10 arivo sy 3 alina satria misy ristorina 10 arivo tsotra fotsiny ne zay dia iny le 10 arivo iny no mitambatra ao amin'le fokotany zay misy anao ambodifatra zay anisan'ny navitany lalana atao amin'le ambodifatra ratsy be ny lalana atao ny ristorina voangona atao amin'io fokotany io nandritra ny telo taona natratra 7 millions ariary efa nisy carrière foana atao ohatr'izay fa tsy fantatro hoe nakaiza zay vola atao ohatr'izay dia zay fotsiny ny ampisehoanan'le olona menimenina le olona tamin'ny voalohany hoe zay rangady antsyrety ny lalana fa no vita le lalana tantarako zavatra mampimena vao miala lavitra le camion dia miklaksonna an'le paka ristorina mba handray an'le ristorina taloha nefa vitany zalamo anao point mort midina amin'le lalana mba tsy hoen'le paka ristorina fa hiala le lalana ina tiako tenao me matsapy izy zany hoe ay le ristorina zay naloha navitany ty lalana ity dia zay le teniko anao hoe fifampitezana le izy ristorina nalaina teo amin'io lalana io dia nanamboarana an'io nampina fa tsy ampy fa nampina fa tsy ho ampy manao lalana tsy moro fa nampina fa anisany nampiseho hoe ty lalana ty kosa dia tsy maintsy amboarina satria nahoana le volany nampidirin'le olona dia tena mila atao tsapana hoe nisy vokany eo amin'ny fiainany le izy dia ohatr'izay le zavatra rehetra misy zany za zany dia mitaiza amin'ny olona isaka misy tonga ao birao satria miady varotra le olona hoe atao amin'ny commune ane tsy banky ka hoe misy vola ho azy ary na mibanky ary nety hoe misy vola ho azy fa vola avy any aminao ihany no tantaniny ao dia zay ny hoe le vola avy aty amin'ny vahoaka no ahafahana mikarakara n'ilay fiainam-bahoaka mahazava tsara mihitsy n'izay monsieur le maire amin'ny ankapobeny aloha zany dia valinao amin'izay zany le fanontaniana voalohany hoe firy ny noto menao zany raha ohatra ka zay telo taon'izay idirantsika amin'ny rahapirenena le manome note moa zany ohatrany hoe ame note tena dia hoe sanatria hoe anindrindra ny tena fa miainga le zava-misy mihitsy dia za tena samy teny farafakeliny raha sur 10 7,5
farafakely no mety teny hoe manatsara fa le zava-misy mihitsiny ary za miteny gasikara fifaliana le mahavita zavatra tena fifaliana mihitsiny a le mahavita zavatra anankiray mahita ny olona eo ny olona tsy voatery ho faly aminao amin'ny zavatra ataonao satria mety misy olona zany tsy faly olany eo ndray io am'izao zavatra ataon'izao misy koa moa ny olona hoe alako pika tsy tiako tare zany tsy zay nefa ny tanjona hoe tsy ho tian'ny olona fa ianao fotsiny aloha rehefa maivana ny fieritreretanao afa-po ianao amin'ny zavatra ataonao ary ianao ne manana taranaka tsy maintsy ho tenen'ny olona iny any aoriana any hoe iza nanao an'ity tsy azo kosehany zany tsy azo kosehany zany za tsy nitokana zavatra mihitsy gasikara tsy nitokana tsy andany andro amina fitokanana fa maso mahita eo fotsiny vahoaka dia zay no misy anjara monsieur le maire fito fangodimy maso mahita tsy mitokana ianao hoe mieritreritra hoe avy aminao ny nazahoana zay noty zay mandray mitenanao mitsiny ianao hoe satria za teo dia zay ny nazahoana an'izay za mihitsy satria nahoana lay fomba fiasako fifezatenako aloha voalohany amina tsy ho tia teny ianao angalabola ho anao io ny tsotra na io ampidirinao any am-posinao na io ampidirinao any amin'ny commune ohatra fotsiny hoe mizatra mihitsy arangazay tsy andoro istorina fa aloha miananao le vola zany mihitsy misy olona ne tena miteny an'izany mihitsiny fa tsy miditra ao am'izany raha izay faharoa lay fanapahan-kevitra hoe inona ny ampiasana n'le vola ohatra za tsy nikarakara baolina mihitsy tany aminay baolina zany mantsy hoe andao mba karakara baolina omby be ny tanàna mba ho tiany olona hoe fety ao any tanora zao ny antony tsy hoe za araka tenenao za manao baolina fa izao na mikarakara baolina na tsy mikarakara baolina misy foana misy baolina foana isan-kalahady misy mikarakara zany dia zay tsy any ny karakaraiko fa zany efa misy manao fa ity tetezany ity tsisy nanao mihitsiny ity sekoly ity tsisy nahavita mihitsiny efa natao nomboka tamin'ny 2016 ity rano ity tsisy mieritreritra mihitsy ity lalana ity tsisy manao mihitsiny ny zavatra ato amin'ny commune tsisy mikarakara dia zay le teniko hoe za le fanapahan-kevitro lay fomba fiasako tena safianiko olo fa somary masika anatin'le izy satria ny olona hoaty anamboamboatra zavatra aloha mba iedina varotra amin'ny vola aloha fa ny ahy tena tsy mandeha fa-tsy ny ara-dalàna zay le teneniko hoe za sy ny mpiara-miasa amiko areto amafisiko manokana lany indriny amin'ny conseil communal ao amin'ny conseil communal ao amiko misy atoko samihafa fa hatramin'izay nanapahana zavatra atao amin'ny commune na lany 7 amin'ny 7 mpanotsaina dia mandany daholy na lany 9 amin'ny 9 satria nisy fotoana narary ny mpanotsaina ankiray dia 9 ina ny antony tsy zama antoko any ho jerena fa le zavatra resahana napahana mihitsy miara manaiky hoe inona ny editsika hevitra amin'izany fampandrosoana zany dia lany daholy zavatra rehetra nentinay nentina teo ampanotsaina kominary zay tengo fa fotokevitra le izy ana zareo manapaka za manatanteraka avy eo fa raha tsy nanatanteraka tsy ho zay le tiniana mananako azy ianao momesy hoe za le fifezatenako sy le discipline ianao hoe nieritreritra fa raha ohatra ka tsy pasteur ianao tsy mpitandrina atao ambody fahatra ianao dia tanteraka zany tiako tenenina zany hoe raha ohatra ka tsy pasteur avy ianao dia mety ohatrin'io ihany ny résultat ka za moa pasteur dia tsy hitako hoe le tsy hoe manahirana teny am'le amaly le gasikara tsy voalamiko tsony le hoe mahapasteur satria le mahapasteur mihitsy no hijoroko vavolombelona ao mandeha amin'ny famarinana mandeha amin'ny rariny sy nihitsiny ity ohatra ity mampatongana alay-panama tsy teny an'izany volanao zany zao karama nataonao W ampahany zay fa misy hafa fa satria ianao efa mandray karama mahapasteur anao fa raha tsy pasteur zany ianao mety nanao an'izay ve ianao zay vao misy nuance ohatr'izay zany zay vao azoko nyteny tena marina zany angasikara zany tena manahirana aloha tena marina zany tena tsy ampy amelomana ankonana ny andraikitra mahabe ny tanàna satria tonga dia hitsoroko eto ny karama ny be ny tanàna ohatrany commune tahaka anay voalaza lalàna dia eo anelanelany 10 hetsy hatramin'ny 9 hetsy 500 000 à 800 000 hatramin'ny 800 000 ariary 4 millions fm zay zany amin'ny catégorie misy anay ny mpanolotsaina manapaka an'io hoe ohatrinona na ohatrinona dia mpanolotsaina efa nalala fa hoe any anazy ny karama anaovany zavatra ato amintsika anao to 800 000 ariary dia ataoko hoe 800 000 ariary 800 000 ariary gasikara raha tena zany no amelomana ankohonana sarosarotra
sy ny zavatra adity samihafa be ny tanàna de zay le teneko fa zay mihitsy ny eny nanaovako an'le ndraiky satria za ny andraikitra mampitandrina ana sy ny fiainako de efa mahavelo tena ao anatin'le izy fa raha ohatra tena hoe le asa maha-commune ny ameloma tena sarosarotra ary marina ny anao sarotra ny antanterana lefa mandroa raha io ihany ny tena hoe ivelomana zany hoe iveriko aloha zany fa raha olona tena anao be ny tanàna tokony efa manana ny fiainana izy satria le vie politika zany tsy hoe lasa fiainana hoe ty lasa ty ny fivelomanao fa ianao zany efa nanana ny fiainanao mahavelona anao talohan'io de andraikitra fanampy le izy zay misy tena zay tiako antongavanao anatin'le satria tsy possible misy zany matsy amina commune maro samihafa hoe tena hoe anao politika de io ny fivelomana io ny asa sy ny salam zany fa izy kosa aloha tena mamelahy tena amity mety misy namana hafa mety tsofaly fa izao raha resiko amin'ny tao amiko koa zany raha 64 millions ariary ny volaniditra tao amin'ny commune tamin'ny 2019 mbola tsy mera tamin'izany a fa nanomboka 2020 mera naninona nisy volaniditra 100 millions ariary mahery tao amin'ny commune zany hoe raha lazaiko amin'ny teny hafa tsy nisy 100 millions ariary niditra ve zany tamin'ny 2019 sa vahoaka ve tamin'izany tsisy olona tao amin'ny vahoaka ve tamin'izany nefa nisy covid atsika 2020 na de nisy covid ary nitombo be ny volaniditra tao amin'ny commune teny ve anao hoe lasa zay no manahira anao zay le teniko hoe lakotsiny am'zay ana zay le teniko le teniko anao hoe na ianao aka satria zany mihitsy koa nefa le teny an'le olona alors angamba mba zao ny aloha de mba mbamboarina tsisy ao de tsisy mbamboarina ry tao nisy olona zay anao trano de zao mihitsy ny teniny teny izy hoe mba zao ny aloha de zao ny aloha de aloha ny andrasako enao koa ve hijanony eto tsofa rehefa tsy mera anao de zay avo anao trano tena zany mihitsy ny tenen'le olona de indray moa anazy safidiny iny satria ngeda be le fa izy aloha am'le tsy fidy anao izy mazava ho azy izy aloha zany zay aloha zany le mazava ho azy araka zay teneniny zay de zay ka le tanjona nety tsy le hoe hofidiny tena hoe mety sa tsy mety aminao le fampandrosoana de anjarany olona no misafidy aminao eny ary monsieur le maire ao anatin'izany rehetrarehetra zany makasiraka ianao nresaka an'iny a efa dila ny orara iny rahantsika na zanatro zany a tsy maintsy resako kely aloha ny raha-pirenena satria fantatatra ho tsara fa ianareo be ny tanàna de tokony ho tapitra mandaha am'ty taona 13 sy 4 arivo ty io nefa an'izao tsika nahita an'ilay proposition na data navoaka ny senia nankatoaviny asesea tsy misy resaka fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna mihitsy aloha atreto ary tsy misy resaka mihitsy nefa no obligation moa hoan'ny fanjakana zany zany zavatra zany a vy ny constitution atsika ho anareo manokana hoana ny fahitanareo an'izay sa hoe zaranareo ary tsisy loha parce que mba mitombo hoe andray aloha ny fepotona hitantanana n'le commune ia za mbola tamin'ny tany nisy taona ny hoe fibaly firalen'ny be ny tanàna navaradrano zay maira ao de tany Tuliary zahay nanao nisy otrany hoe fisindana sady fifanakalozana no mpanao zay ihany moa zany izahay tany tamin'izany tamin'ny 2021 de fa miteny any hoe tsy ho tanteraka amin'ny 2023 zany fifidianana be ny tanàna ary mbola tsy ho tanteraka alohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany ny fifidianana be ny tanàna inany antony sotra fotsiny nijery aloha ny tantara teo aloha tokony efa nisy fifidianana be ny tanàna iny tamin'ny 2.4 tamin'ny 2.4 satria 2007 ny efa taona fa tsy nisy raha tsy tamin'ny 5.4 tsotra ny olona eo amin'ny fitondrana zay rehetra eo amin'ny fitondrana de matahotra raha tsy alefa melolo ny fifidianana ny etapiny fa tsy sa manao ny aty amin'ny fotony zay mampatahotra le anao le aty amin'ny fotony za tena satria fifidianana aty amin'ny fotony tena mampitsimbadika zavatra be zay toa de samy teny an'izay hoe ary sarotra ny anaovana fifidianana raha indrindra mpifandrifina eo ny hoe be ny tanàna sy filoham-pirenena tena ho sarotra be tsy ny antony fifidianana mpanolotsaina sy be ny tanàna fotsiny nefa teniko anao gasikara fa sahirana ny olona le be ny tanàna mpanolotsaina nefa zavatra tena hitako hoe mbola sarotra be ny atakarany malagasy an'izany fa indrindrandrindra ny olona eritretra ho any amin'ny tondra firenena aloha zany atreto a de matahotra hoe alao aloha assurena ny aty ambony de avy eo manaraka ny any ambany kanefa raha fampandrosoana za de samy teny tokony fifidianana be ny tanàna aloha ny alefa de zay vao ampakarina raha ny hevitro
ny hevitro mihitsiny zany de zay de raha miteny moa ianao hoe zaranareo ve mo ino mo tsy hoe zarana efa zay eo de atrehana na mety faranana meloa na orina de izy eo de raha miresaka an'izany sika midika ve zany fa tokony misy zavatra amboarina ao amin'ny lalam-pandroina na raha ny fahitanao anazy tia tena hoe mampanao politika mihitsy zay ne natao hoe politika natao hoe politika de fandraisanao fanapa-kevitra andamainana ny tanàna hitondrana ny firenena zay zany zao ny politika zao hoe alefa aloha ny filoham-pirenena de zany teny hoe raha le tsy hoe zay ny tiako fa raha fijeriko an'izao raha ny politika hitrango zao na iza filoham-pirenena lany eo de ny teniny voalohany ho ravany io assemblé io raha ny zavatra misy sary hita zao zany rehefa ravany io de tsy maintsy misy fifidianana ny dikan'izay de raha ny hevitra nefa am'izay zay le hoe inona ny hevitrao raha ny teanitsina ny lampandrenana voalohany aloha mety hisehitrehitra hoe be ny-tanàna ianao de te hijanona eo na sy ny sisa fa tena le mandany le be ny-tanàna no tsy tokony atao efa taona fa 5 taona raha kely mba tsy ilazaka hoe tokony iotra satria le andraikitra lehibe ny tanàna sy le asa taony tena misy voka mibetsaka hoa iny fotony am'le vahoaka zany de lehibe ny tanàna koa misy koa le fianaran-draharaha le izy tsy tonga de tsy hoe voala mibe ny tanàna mantsy ianao de voafehanao daholo ny ao anatin'ny birao sy ny zavatra rehetra ao anatin'ny commune dia mba 5 taona farafakeliny faharoa tokony ho faharitana melo atao ohatrany tsika mompiteny hoe firenena mandroso misy zavatra fakatahaka tokony alohan'ny anaovana fifidianana filoham-pirenena anankiray ohatra zany zao atao fifidianana filoham-pirenena iny navoaka ny seny iny fa tokony miara-avoaka amin'iny ny daty anaovana fifidianana manaraka zany hoe daty anankiroa miara-avoaka raha lefa zany daty fifidianana be ny tanàna de tonga de hoe am'izao koa le faharoa de rehefa atao le faharoa alohany anaovana an'le faharoa de efa lazaina koa tokony ho zay zany de tsisy kajy ka nininona mitranga de zay ny daty fifidianana fa raha voatsy zay zay le hoe kajykajy politika ho an'ny tena de tsy ho amina fa de na le vahoaka ary de efa tokony mivonina sy le olona olany koa de efa miomana hoe amin'ny alina fifidianana malara fa mavonina mazava zay zany amiko hoe tokony ho zay no lalam-pandrenana avokatsika hoe le mandà lehibe ny tanàna aloha tsy tokony ho efa taona tena tsy ampy tsy hoe fitiavana seza fa tsy ampy avitanana ninona raha le efa taona ka maninona ary ohatra natao 5 taona ny filoham-pirenena maninona natao 5 taona daholo ny hafa rehetra ko minara-pitoviana daholo ny mandà elektoral raha hoe ho an'ny olom-boafidy rehetra tokony ampitoviana 5 taona anak'izay zany de tokony mipetraka mialoha le calendrier rehetra farafakely zany zay calendrier zay de efa mazava hoe tia ny lalana ary constitution tokony ametrahana any amin'ny constitution mihitsy satria ohatrany hoe firenena mandrosa rehetra efa petraka mialoha mihitsy hoe hatramin'ny fanaovana investiture hoe am'izao de tokony mazava satria lasa mampiadevitra ny zao rovina tokony ametra-pialana filoham-pirenena de misy de lasa aloha satria za tokoa ny mieritreritra 5 taona ny hoe mandà isana ane zany mandà zany ka rehefa metra-pialana ianao tsy 5 taona ane zany le mandà tokony misy zany moa zany tokony mpanao politika zany manapaka satria mpanao politika ane manao tolo-kevitra sy mandinika ny amin'ny lalam-pandrenany zany zany tena tokony tsy atao ambany zavatra satria lasa mampiady hevitra foana le izy de lasa metrehitra hoe isikorotana foana rehefa vita ny fifidianana ianary monsieur le maire marina fandarantsika indray mbava pasteur mpitandrina anao raha sitraka ao tena tonga de tena mahintsy be sady malalaka be le fantaniko ny réaction anao fotsiny aloha par rapport an'ireny resaka toriteny sy FJKM satria lasa tena miteraka devitra be ity fiangonana FJKM ity mihitsiny raha mitantara ny jerena azo iverina ve fa nandotony fiangonana ihany ny fisina laïque lasa vice-président dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay filoha lefitra tamin'ny fotoanandrony lasa tafiditra politika atrany amin'ny resaka laïcité satria tsara toerana anao isekila mpitandrina isekila mpanao politika sady mpitantana tanàna mihitsy ya io moa zany teny voiziny za zao pasteur naiza misy ninina ataoko de pasteur foana zay zany iny zany tsy maintsy zay fa ny mamera tsy naizanaiza de maire be ny tanàna commune Ambotra Biby fa tsy be ny tanàna nareo moa commune ny ina moa nareo ty zao andora fotsy salasora moa ty farity zao Ambojanaka commune Ambojanaka ty fobe toerana ty mabe ny tanàna zany de voafetra ao tonga ao trano tsy be ny tanàna ao trano tonga ao am-piangonana tsy be ny tanàna ao am-piangonana noho izany misy zavatra vadiky ny olona hoa ny maha kristianina de tokony aseho amin'ny toerana rehetra fa mainao anao rehefa any amin'ny fiangonana de tapitra hatreo
tsy hoe raha filoam-pirenena ianao ka tonga am-piangonana de hafa mihitsy ny filoam-pirenena tsy hoe ianao na PDG ana orinasa kiray de ka manahirana nareo mpitandro raha mihitsy nefa ny mamea an'izay vahan'izay any ka na liturgie normale ary de hoe satria eo le présidente eo aloha ohatra de ampidirina maray fitenenana kely ka sao de any aminareo le mpitandrina koa ny olana nefany mbola veriko le fampidirana zay mantsy mety tranga manokana zay fitenenana zay mbola veriko amin'ny fampavana tsisy izaniza mahazo mitsabaka na manery ny amin'ny fifandamina ny fiangonana na fitondran'ny fiangonana raha ohatra ny filoam-pirenena président Marc Ravalomanana vice président ny FJKM amma mpandray fanasan-tompo amadéconazy misy atana tsy moromora iny tonga am'izany vice président ny FJKM zany nandalo tao synode apartany aloha lany de nandeha tany hoe synode lehibe de fidina tsy olona nalatsaka zany fa le olona mpanatrika tao avy amin'ny karazan'olona no nifidy olona anankiray tamin'ny synode lehibe teo zao nisy olona netrehitra ilatsaka nilatsaka mihitsy fa tsy lany tamina zavatra samihafa satria nisy fifidianana samihafa tao tiako tongava safidy n'ilay vahoaka an'Andriamanitra na tonga n'le olona teo fa tsy io moa zany misy miteny satria tsy filoam-pirenena de ilany fotsiny tsy zany faharoa tsy mandoto teneniko hoe tsy mandoto satria nahoana ny fiangonana de tsy mitory ary ny FJKM de sahako miteny tsy mitory afa-tsy ny filazantsara ny Jesosy Kristy mety amin'ny olona sasany mety amin'ny olona sasany mety tsy amin'ny olona sasany fa ny filazantsara de tsy maintsy torina za ohatra rehefa mitory-teny ao am-piangonana voakasiky ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenako voakasiky ny tenin'Andriamanitra ny hafa tena tsy afenako gasikary ohatra tamin'ny lahady teo hoe tiava ny fahavalonao ary vavao an'izay manenjika anao ny ao am-piangonana tamin'ny lahady zaho a de miteninareo za ty de nisy fotoana tena tezitra tamin'ny olona nanenjika satria ny fantatra fa misy manenjika ny teny misy olona managny mitsangana ho fahavalo ny tena tsy hoe za manao fahavalon'olo fa izy managny fahavalo taoriny tenin'Andriamanitra tamin'ny lahady iny de ezaka kokoa satria olombelona ihany ianao mba sorena ihany indray am'le olona manenjika anao indrindra am'le hoe mahamera de za tena mamafisiko am'izay olona fantatra fa manenjika fa asehoko amin'ny fatiko izy rehefa tonga ao ambirao ho karakaraiko tsara izy rehefa tonga ao ho ampisehoko anazy mihitsiny fa tena tsy zany ny kristianina aloha le hoe tsy voatery hanahaka zay fanao ny hafa teo aloha zany ianao de verenako le teny anao teo le fiangonana ny resabe tsy maintsy misy foana indrindra rehefa torinao ny filazantsara marina fa anjaranay ny hoe ny tenin'Andriamanitra marina avy nambaranay sasanatry dalavinay ho tsarain'Andriamanitra izahay am'izany fa sahako tenenina rijoroko FJKM any Kristy io ary fantatro ny fiangonana mpitandrina ao anatiny io fa mandeha araka an'izay misy firian-kevitra samihafa na samy paster ary misy mpitandrina maromaro samy manana ny freny fa tsy miala am'izay fitoriana filazantsara ny Jesosy Kristy sy fijoroana amin'ny fahamarinana eo anivon'ny firenena izay de tsy maintsy ambara zay tenin'Andriamanitra izay fa raha sisa ndray mbava kely ho an'ny sampana tanora kristiana aloha mba resana kely na izy de kava so de kivatra zareo hoe mba atao ihany pasteur de tsy mba lesana mihitsy ny azahoantsika sotro zany lay aporiny ihany koa satria fantatrao ihany ny sampana tanora kristiana zay saika tanorana ao anatiny zany ya amafisiko tokoa ho an'ny STK manerana ny sampana tanora kristiana manerana sahany FJKM efa samy mba iomana isika fa amin'ny taona ity de misy ny atsony hoe fionambe paritra zany hoe nazatra zany tamin'ny taona lasa ohatra nisy ny fionambe nasionaly de amin'ny toerana anankiray zany mandeha any daholo ny kristianina tanora fa amin'ity zany de nisy faritra nosokajiana hoe reto synode apartany reto de makary amin'ny faritra ry reto synode apartany reto de makary ohatra zao hoe ny synode apartany arivo avaradrano de miaraka amin'ny synode apartany arivo mavavao miaraka amin'ny synode apartany Tsiromandidy tsy tadidiko le hafa teo fa misy synode apartany 5 sa enina zay any Tsiromandidy amin'ny 2, 3, 4 o avy zao zay tokoa misaotra ny gasikara napatsiana zay satria niova le izy saika anao lasy zay eo avaradrano amin'ny o ihany keo avaradrano fotsiny zany de eto zany de ararotoko ampitaina amin'ny STK arivo avaradrano fa misy le lasy fa fionambe paritra any Tsiromandidy fa tsy any Apefy any Apefy mantsy saika anaovana anazy io de araroto zay fanamafisana zay tsy miova ny fandaminatsika fa le toerana zany no any Tsiromandidy le izy 2, 3, 4 o iny moa zany de andraikitra ny etsony tompo voafetra koa ny fotoana antanterahana andraikitra ohatra amin'ny matanora de voafetra no ny fotoana antanterahana zany de manana andraikitra ny tena mitaiza manentana maprisika amin'ny tanora mba ho modely
onivo ny fiangonana onivo ny fiarahamonina mahakasika izany moa ny amin'ny sonodapartany rehefa faradrano fa eo koa ny amin'ny foibe fitsika zany hoe nasionaly dia mampahery antsika STK rehetra. Pasteur Lazasoa rakotranay vo be tanàna commune ambanivohitra Ambohi Drabiby tapitra ny fotoanantsika mankasitraka anao anaky nasain'ny fandarana raha misy afatra na antso mety ho famtinana ihany koa na misy afatra tena nomanao kanefa tsy nanontanivo tanaty fandarana fotoana zao topoka. Misarabetsaka gasikara tamin'ny fanasana manamafy aho atsika vahoaka malagasy tsy akanavaka fa ny antoko ny fampandrosoana ny firenena dia isika isam-batan'olona mandray andraikitra anisan'ny fandraisana andraikitra tena fandraisana andraikitra ny fisoratana anaty lisym-pifidianana tena zava-dehibe manentana misoratana anaty lisym-pifidianana izay mbola tsy voasoratra fa izao ho an'izay efa nisoratra aorinany tapatapaka ny volana avril raha nylazay ny seny farany no avoaka ny listra zany hoe tokony tonga eny amin'ny fokotany satria mety mieritreritra hoe voasoratra fotsiny fa mandehana hamarino le anarana zatra mety hitranga mety ho latsaka le anarana mety ho disony ny olona manoratra indray mantsy le ohatrany hoe nisorona fa zoanao ny mijery ao mety ho diso ihany koa ny anarana na mety ho famadika ny karapanondro sy ny sisa mampirisika atsika hamarino ny anarana zany. Faharoa miomana handatsabato tena zava-dehibe ny fandatsam-bato fa andraikitra ao izay iny ihany fifidianana fa manana diditsika fampandrosoana amin'ny commune izay misy atsika mampirisika atsika handeha amin'ny ara-dalàna mandeha amin'ny ara-dalàna ao amin'ny commune no angalanao ny sosokevitra samihafa fampahafantaran-dalàna fanoronanao ny commune akory tsy hoe mpanasazy fa mpampianatra sy mpitaridalana ary zay ny antom-pisina eny amin'ny commune mampirisika atsika ambotra biby manokana mandehana any amin'ny commune manatona any maka hevitra manatona any mikarakara zay totataratasy rehetra aza misalasala mihitsy no amin'izany fa miankina amintsika ny fampandrosoana ny commune mety misy ny resaka samihafa zay mety hoe amintsika hoe sarotra be mikarakara taratasy any amin'ny commune zany sasisa diso zany fa manatona any mampirisika atsika ataovo zava-dehibe ny fanarahan-dalàna dia mirary atsika voaka malagasy mba hiala amina atao hoe fitsitokotokoana sanatrin' zany fandrafy fa mety tsy mitovy ny frehana mety tsy mitovy ny fiangonana mety tsy mitovy ny finoana ho avy zao ny tomba vao malagasy any ambotra biby mety samy manana maharesy lahatra azy mety tsy manatrika an'izany za zao tsy manatrika an'izany tomba vao malagasy zany no ny antony tsy mifanaraka amin'ny finoko fa tsy manakana ny fifandraisana zany tsy hoe tokony ampirafy akory zany ohatra zany teneniko zany dia zay ny hoe ninninona mety fahasamihafana aoka tsy hosombantsika ny fihavanana sy ny fiombonana fa izay no arena manokana ho antsika eto Madagasikara. Makasitraka manokana Pasteur Lazasoa rakotonanay vo abe ny tanàna commune ambanivohitra Ambotra Biby nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity topoka. Sorabetsaka Gasikara dia mpirarisoa anao ihany koa mpirarisoa an'ny sy fandrosoana hatrany ho an'ny Real TV. Sotra indrindra topoka isorana manokana antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarana kosa mametraka mandrapitafo ho manaraka anay plasy toko afy veloma topoka. Chanel Maison de Beauté.